Olizana ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay any akosika fa ny fampianarana ambony indray eto zany no asiteny hatrany eva maromaro no hampiratiany ireo mpianatra avy eo anivon'ny sekoly ambony SPM mety Antsobolo ny voka-pikarohany mandritra ny herinandro eo no hampiratiany izy ireo izany voka-pikarohana izany ary anasana izy ireo mpitsidika maro dia maro. Toy ny fanaon'ireo mpianatra eo anivon'ny fampianarana ambony teknika na ny ISPM Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar dia nanatanteraka varavarana misokatra ny sekoly nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy amin'ny asabotsy ho avy izao. Hetsika izay entina ampisehoana ireo vokatry ny fikarohana ny tanterahan'ireo mpianatra avy amin'ny sampam-pampianarana maro tamin'ity taona ity. Mahatratra 700 ireo trano eva mampiranty izany eny amin'ny SPM Ambatomaro, Antsobolo. Fomba efa fanao isa-taona ihany izay entina zany ampisehovana ny olona rehetra ny vokatra fikarohana vitan'ny mpianatra tamin'ity taona ity. Ireo moa zany dia ny mpianatra ihany no misafidy sy manatotosa ireo atrikasa rehetra izay ao ataony ato. Ny atrikasa ho hita zany dia miompana amin'ny informatika, biotechnologie, ny filière tertiaire, ny industrie agroalimentaire, pharmacologie, élevage et agriculture, génie civil et architecture, ary ny électromécanique informatique ary sy manandanja amin'ireo koa ny momba ny tourisme et environnement izay anisan'ny secteur clé de développement amin'izao fotoana izao ary ao anatiny indrindra ny politique de ao anatin'ny olana iraisam-pirenena zany ny fomba fikajiana ny tontolo iainana. Misy ny sivana taon'ireo mpampianatra ao anatin'ireo fikarohana ampiratian'ireo mpianatra ny SPM ka ao anatin'ireo trano eva misa 700, trano eva misa 500 mendrika indrindra na manana ny noty tsara no afaka ampiranty izany indray ao amin'ny Carleton na amin'ny fotoana manaraka. Noty izay omen'ny mpampianatra ary misy ihany koa ny fifidianana ataon'ny be sy ny maro any an-toerana. Miara-miasa amin'ny orinasa hafa ihany koa ny sekoly tahaka ny banque BFV izay manana trano eva eny an-toerana ary ijery ireo mpianatra afaka manatanteraka fiofanana arak'asa na hiasa ao amin'ity orinasa ity ny banky. Mivarotra ireo tolotra afaka omen'ny mpianatra koa ity mpiara-miasa ny SPM ity. Ny SPM moa dia efa mampiasa ny système LMD izay miompana indrindra amin'ny fikarohana manokana ataon'ireo mpianatra. Ireto farany ao amin'ny taona voalohany sy ny taona fahadimy no mandray anjara amin'ity fampiratiana ity.